MG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente Ny vaovao. Ahemitra amin'ny sabotsy fa efatra ny volana septambra izao ny fitokanana ny kianjan'ny Barema Masina araka ny ambaran'ny filoha Rajoelina Tiniva tamin'ity angoana ity. Ankoatran'io tesitra mafy tamin'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra ny tenany. Amitaky fanaovana ny lalàna amin'ny feny fividianana sy ny didim-panjakana ny fampandraisana anjara ny teratany Malagasy monina any ivelany amin'ny fividianana. Isa mampapetra-panontaniana izany raha toka tafiditra ao anatin'izany ny fividianana eo anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana hoy ny HCDDED. Ny tokony nanomboka androany ireo mpiasa eo anivon'ny commune Manjakandriana. Anton'izany moa ny fitantarana tsy mazava sy ny didiko fe lehibe ataon'ireo tompona raikitry ny commune hoy ireo mpitokona. Saron'ny centre de surveillance de pêche tao amin'ny faritra rovana Akivonjy, Andasibe ao amin'ny Nosy Belleville ireo mpangalatra concombre de mer. Sary naneraka tamin'izy ireo ihany koa ireo fitaovana isan-karazany fampiasa amin'izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tapaka tanteraka ny jiro tao Louisiana, États-Unis, vokatry ny ouragan Ida, andro ratsy izay mahery indrindra tany amin'ny toerana tato anatin'ny 70 taona farany. Ny andindiriny avetrany. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsy dia anay tokantranonao amin'ny ety alina ity fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV ka manasanao ary. Anaraka izany hatramin'ny farany. Mahakasika ny Bareny Madagasikara avy hatrany isataratsika an'ity vaovao ity amin'ny ity alina ity dia hembotra amin'ny sabotsy fa efatra ny volana septambra izany fitokanana ny kianjan'ny Barema Masina araka ny ambaran'ny filoha Rajoelina Tiniva tamin'ny ity androany ity. Ankoatran'io dia tesitra mafy tamin'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra ny tenany ary nambarana fa fisoparana natao tamin'ny lalao-an'ny Bare sy Benin. Henri Florian. Androany maraina tokony tamin'ny Flora sy sasany no nigadona teny amin'ny seranam-piaraminidi ny vato ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Niaraka tamin'ireo mpilalao ny Barean'ny Madagasikara sasantsasany ary ny mpanazatra ity ekipam-pirenena ity. Nandritra ny fahatongavan'ny delegasion androany maraina no nanambarany ny filoha fa fisomparana ny ezaka rehetra natao ny taratasy nalefa ny Fédération Malagasy ny baolina kitra tany amin'ny CAF sy ny FIFA. Ny zavatra mitranga nefa niany dia efa nisy ny taratasy izay anosoratany ministère afahana manao an'io lalao io sady afahana ihany koa tokana ny kianja amin'io faharoa ny volana septambra io. Nefa eto moa dia gaga ary zavatra tsy maintsy jere satria ahafomba ahoana moa ny hoe ny ministère efa nanaovana taratasy tany amin'ny FIFA tany amin'ny CAF ny hoe hotokanana io kianja io ary eto Madagasikara dia efa tsisikana Covid intsony dia mba faniritsika anatin'izany fanokana zany dia andray anjara loka Malagasy iray manontolo ao anatin'izay anjavatra tonga manareo nahita amin'ireny euro reny dia jareo tsara ny fifananana fa feny sy hipoka ihany koa ny kianja fa ny zavatra matrikaika dia hoe fa alalana vieza no ahafahan'ny Fédération Malagasy anoratra any amin'ny CAF hoe 1500 personnes no angatahana hijery an'io match io. Sabotage zany ary zay no mahavoatsika tsika samy Malagasy any mifamingana ho arorearean'ny Madagasikara. Marina fa maloteny nareo anatin'ny FIFA ao anatin'ny Fédération fa hoga kosa mba tsy fanimingana ohatr'izao tsika satria zao le maharoan'ny Malagasy. Ezaka lehibe no ataontsika dia ianareo maningana fotsiny no sitiavana olona ray no sitiavana olona roa dia zao tsika Malagasy no menatra azo tontolo zao. Fa tsika ndray mpanaovana taratasy any hoe mangataka zay mba ho 1500 olona hijery dia inona ny teren'ny FIFA, inona ny teren'ny CAF, tsy mahazo misy mijery
Efa nareo terina nareo manino tsy manino fa félicitation ho an'ny fédération malagasy zay tsy nampandroso an'ity baolina kitsy hatramin'izay. Noho ny antony maro samihafa ireo, ahemotra ny sabotsy faefatra ny volana septambra ho avy izao ny fitokana ny kianja Barea Mahamasina. Izany tsy maintsy fitokana antsika io stade io ary misaotra ny coach satria malagasy dia liana amin'ny fanaovana ny stade io dia efa ny CAF moa dia andefa teknisian indray zany rapitso ho avy aty. Ahoana moa no zavatra teneninareo tamin'ny Covid atsika mbola feno Covid teto afaka tsy nanatrika atsasaky ny stade no nomena antsika anatrika tany Tomasina. Manino tsika tsisy kahana Covid atsony eto fa dia naho amin'ny fédération no gafy sy misopatra amin'izao lanonana zavatra atao zao. Faly nareo bravo fa taneny fa mbola tsy vito resaky mbola tsy vito fa ny fitokana na iarahana amin'ireny joueur reto tokony mena courage ny joueur reto dia ataontsika zany amin'ny fahasabotsy faefatra amin'ny sabotsy faefatra ny volana septambra samomeny etoa any ivelany mpilalao kalazy faly satria tonga teto izy dia niresaka zay miraharaha hoe amin'ny stade lehibe eo aza zao izy monsieur le président rehefa vito stade io avy tamin'ny fahatongavan'ny filoha teny Vato androany ihany koa no nanaovany tatitra mahakasika ny dia izay nataony tany ivelany. Nambarany fa tombony maro no azon'ny Madagasikara indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-toe-karena. Notsindriny ihany koa fa nandritra ny fihaonana izay nataony tamin'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron no nanamafisany fa nanome vola mitentina 700 tapitrisa euro hanampiana ny Madagasikara ny fanjakana Frantsay amin'ny tetikasa maro samihafa. Mitohy ihany koa ny fitakiana ireo nosy malagasy ary tsy maintsy jerena manokana ny vahaolana maharitra mahakasika ireo nosy ireo. Mahakasika ny bare izay hatrany dia niratra nahazo azy ireo tsy ho tonga Emery Morel sy Marco Lay maharitra araka ny nambaran'ny mpanazatra Eric Rabesandratana androany teny Vato. Naneho ny fahavononana ihany koa ireo mpilalao sy ny ekipa teknika fanadina. Raha mpilalao miisa 30 no nantsony mpanazatra Eric Rabesandratana. Hiatrika ireo lalao miisa 2 atrehany bareny Madagasikara ny faharoa sy ny fahafito ny volana septambra ity. Fantatra ankehitriny fa mpilalao miisa 2 no tsy ho tonga vokatry ny ratra nahazo azy ireo. Isan'izany Jérémy Morel sy Marco Lay maharitra. Nous on est très concentré sur ce qu'on a à faire. Voilà. Izahay dia efa nifantoka bebe kokoa tamin'ity lalao ity nanomboka ny fampifondronana ny volana jona lasa teo. Efa sasamiandry ity lalao ity izahay ary faly izahay fa tonga eto. Tsy manana fotoana betsaka izahay nanomanana vokatry ny zava-misy iraisam-pirenena. Manana 2 andro sy tapany izahay iarahana ary tsy maninona akory fa mahay mifanaraka amin'ny toe-java-misy ihany koa izahay. Ijery ny tanjaky ny mpilalao tsirairay ary manantena fa ao anatin'ny heriny avokoa izy ireo na eo aza ny tsy fahasalaman'ny Marco sy Morel. Fa bangana izay hita ihany fa tsy maintsy manao ny ezaka rehetra ary matoky ireo mpilalao tonga fa hanome voninahitra ny ekipa pirenena malagasy izy ireo. Na tsy ho azo atrehan'ny mpijery aza ity lalao ity, tsy hisy ako ny goavana eo ny mpilalao izany raha ny nambarany mpanazatra hatrany fa faniriana hatrany ho izy ny isian'ny mpijery marobe. Nambarany ihany koa fa tsy mbola fantatra izay hajoro amin'ny mpiandry arato miisa 3 izay nantsony izay samy hanana ny fahatokisana avokoa. Ny alakamisy ho avy izao vao ho fantatra ireo hiakatra ny kianja rehetra. Ankilany naneho ny fahavononany ihany koa ireo mpilalao ny bareny Madagasikara tarihin'ny kapteniny. Fa iarahantsika maro fa lalao goavana ny andrentsika atao amin'ny le 2 joueur anankiroa fotsiny aloha ny amin'izao ny Joavy efa fantatsika rehetra fa i Marco sy Morel ka mino tsy mantena za fa misy joueur hafa ao mety mavita ny vitany izy mirahalahy ary izay joueur rehetra efa vonona ny amin'ny 100% amin'ny match io satria tsy joueur rehetrarehetra manao an'izany qualification na coupe du monde zany donc mila ezaka be zany ny zavatra miandry anay amin'ny match anankiroa amin'ny lakamisy amin'ny le 2 sy le 7 izay raha tsy diso fa fanomanantena moa dia za manao entraînement isanandrosanandro miaraka amin'ny mpanazatra anankiray izay pena manokana ahafahako maka rythme satria misy an'ity match aty dia tsy maintsy manao entraînement ary tsy maintsy atao isanandrosanandro mihitsy satria mafy ny baolina mianetsika. Farany, aorian'ireto lalao 2 ireto vao ho fantatra ny kiloba izay mety filalaovan'ny Abel Anissé araka ny nambarany androany teny Ivato. Efa maro ireo kiloba no miandrandra azy ka izay no ilana fanapahan-kevitra hentitra raha ny fanazavany.
araka izany moa dia raha mpitso no tonga eto Madagasikara ireo inspekteur miisa 3 avy amin'ny kafa ijery ny pitsopitsony rehetra mahakasika ny kianjan'ny barema masina aorinan'izay vao fantatra na homologué ny kianja na tsy. Henri Florian. Mifantoka amin'ny lalao izay atrehan'ny bareny Madagasikara sy Benin avokoa ny masony mpanarabavao ankehitriny. Raha ny fantatra, efa nisy ny taratasy nalefa ny ministerin'ny tanora sy ny fanatanjahantena any amin'ny CAF sy ny FIFA izay nangataka ny hijerena manokana ny kahan'ny Madagasikara. Taoriny nandefasan'ny CAF ilay taratasy nanambara fa tsy ho afaka atrehana ity lalao atrehan'ny bareny Madagasikara sy Benin ity. Namaly izany ny CAF ary handefa ireo inspektora miisa 3 izay ho avy rampitso hijery ny kianja bareny Mahamasina. Tsy tokony hisy olona mitangorona mihitsy manodidina ny kianjan'ny bareny Mahamasina rampitso mba tsy hananana olana amin'ireto inspektora avy amin'ny CAF ireto ary tsy misy ihany koa ny fizarana tapakely ny andron'ny rampitso raha ny fanazavana. Namaly ny CAF fa handefa ny inspekteur 3 rampitso Vaomaraina eto Madagasikara hijery sy hanaramaso ary hanapakevitra hoe homologué sa tsy homologué ny stade Barea Mahamasina. Ka zay nanaovako antsoavo etony mba ho tony ny vahoaka malagasy ireo pakatapakila amin'ilay inauguration mba tsy tonga eto rapitso satria Vaomaraina efa ho avy eto ireo inspekteur ny CAF ireo mba mila sehontsika zany fa manaja tanteraka ny fanapakevitry ny CAF isika malagasy ary manaja zay fanapakevitry voaka avy eo fa dia ny rarina zany mba hifanaraka amin'izay eritreritrantsika malagasy rehetrarehetra mba hahafahantsika mijery ny baolina kitra eto Mahamasina amin'ny 2 septembre. Isaorana manokana ny filoham-pirenena satria nanao ny haintso-zavatra izy amin'ny fampiresahany ao amin'ny CAF sy FIFA izay nahatonga an'izao fahatongavan'ny inspekteur ny CAF eto Madagasikara Rapitso Maraina. Andrasana araka izany fivoarany vaovao na ho azo atrehana na tsy ity lalao aorian'ny fidiran'ireto inspekteur avy amin'ny CAF ireto. Tetsankilany efa ao anatin'ny fahavononana ny bareny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny tolakandro telo ny tsapan'ny kianja voalohany izy ireo niaraka tamin'ny mpanazatra. Raha ny hita tena toerana androany efa vonona tanteraka ny kianja ary efa mamaramparina ny asa ireo orinasa amin'izao 3 andro mialohan'ny lalao izao. Araka izany moa dia fa ny 4 ny volana septambra izao ny fitokanana ny kianjan'ny Barea Mahamasina antoy androany Tetsy Mahamasina ary nyzotra araka ny tokony ho izy ny fizarana tapakila amin'ny fidirana amin'izay fanokanana ny kianjan'ny Barea izay. Abraham Randriamana. Tamin'ny fitora maraina nanomboka ny fizarana ny tapakila fidirana ho an'ireo mpijery anarika ny fanokanana ny kianjan'ny Barea Tetsy Mahamasina androany. Na eo aza ny fisian'ny fanambarana nataon'ny CAF mikasika ny tsy azo anatrehany hipijery ny lalao iaonan'ny Barea ny Madagasikara sy Benin ao anatin'ny fifanitsanan'ny Coupe du Monde. Tsy nanakana ireo mpijery naka ny tapakila izany ho an'ny fanokanana ny kianja vaovao. Nilamina amin'ny ankapobeny ny fizarana ny tapakila araka ny lamana napetraka ny tompon'andraikitra teny an-toerana. Ny fanohanana ny ekipa pirenena eo ihany koa ny fijerena ny kianjan'ny Barea Mahamasina vaovao no antony nahatonga ireo mpijery aka ny tapakila raha ny fanazavana. Maraina be zay dia efa nilahatra tety dia izao zay vao tafo le hiditra ao kianjan'ny Barea mihitsy mahafinaritra anay hoe mba hiditra ao Mahamasina. Mbola tsy miditra tao mihitsy dia mba te hiditra ao sady hijery fety dia hanokana anazy. Izay mahafinaritra anay. Tena tiana moa zany jery baolina fa tsy afaka mijery baolina. Zay zao fa tamin'ny Malariva ny avy taty. Mijanona taty mihitsy dia zao vao hody. Fa faiza no mipetraka? Ampetratrimo. Dia antony izany amin'ilay fitiavana an'ilay Barea. Dia eo ihany koa ilay fitiavana ny zava-bitany eto amin'ny Mahamasina eto ity. Antony andanana aty moa zany ilay baolina ny tena zava-dehibe aminay. Tena tsy niasa mihitsy androany aloha mandeha taty mihitsy. Ohatra moa tsy afaka mijery ilay baolina dia le fanokafana. Hifarina rahampitso ny fizarana ny tapakila ho an'ireo mpijery anarika ny fanokanana ny kianjan'ny Barea Mahamasina raha ny fandrinana napetraka ny tompon'andraikitra. Andrasana kosa treto ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny CAF atao aorian'ny fangatarana napetraka ny fitondram-panjakana malagasy mikasika ny hahafahan'ny mpijery manatrika ny lalao iaonan'ny Barea ny Madagasikara sy Benin tsy Mahamasina ny alakamisy ho avy izao. Avelantsika eo makasika ny Barean'ny Madagasikara fa hiditra ny tontolon'ny fifidianana isika dia mitaky fanovana lalàna amin'ny feon'ny fifidianana sy didim-panjakana ny fampandraisana anjara ny teratany malagasy monina any ivelany amin'ny fifidianana. Isa mampametritra mpantaneny izany raha toka tafiditra ao anatin'izany fifidianana eny anivon'ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana ho ny HCDDOD. Yves Richard. Maro ny teboka tsy maintsy hitondrana fanovana ahafahan'ny malagasy monina any ivelany mandray anjara amin'ny fifidianana eto amin'ny firenena. Araka ny fampanantenaina nataon'ny filohan'ny repoblika azy ireo
nandritra ny fionana tany Frantsa amin'ny 20 aogostra. Tsy maintsy misy kitihana ny lalàna mikasika ny fifidianana, ny lalàna mikasika ny fifidianana filoham-pirenena, ary ihany koa ireo didim-panjakana maro samihafa natao ampiarana amin'izay lalàna izay amin'ny akapobeany. Ny zavatra tsy maintsy apetraka manko dia ny hoe nazatra antsika hatramin'izay dia ny hoe tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ny farim-pifidianana raha fifidianana filoham-pirenena, ny distrika raha ohatra ka hoe fifidianana solombavam-bahoaka, ny faritany raha ohatra fifidianana loholona, ary ny commune mandritra ny fifidianana communaly. Tsy voakasika ny vahoaka malagasy sy ny teratany malagasy izay monina any ivelany. Amin'izao fotoana izao zany isy farim-pifidianana hafa mety ho voakasika any ivelan'i Madagasikara dia tsy maintsy misy fandaminana. Anomboka ny fifidianana filohan'ny Repoblika ny taona 2022 ny fandaminana raha nambaran'ny filohan'ny pirenena hatrany. Isa mampamitram-panontaniana kosa ny fepetra raha toa tafiditra anatin'izay ny fifidianana eo anivon'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana, hoy ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Ny olona fidiny amin'izay fotoana izay dia mety angamba ny filoham-pirenena. Fa raha ohatra ka député, aiza ary mifokotany misy azy ametrahana, satria ny député zany circonscription misy azy dia ny district. Ka district anisa zany ametrahana an'izy be deaibe any. Sa manao résidence secondaire avy eto, fantaina daholo zany, zay mahatonga azy sarotra dia sarotra ny fidianana zareo amin'ny collectivité décentralisée. Tsy afaka hanao an'izay zareo afa-tsy ny filoham-pirenena satria iny circonscription nationale afaka mifidy ny rehetrarehetra amin'izay fotoana izay satria tsy voafaritra. Fa raha ohatra ka mifidy maire izy dia ny olona ao anatin'ny commune ihany mifidy maire ho ao aminy. Ohatra mifidy député izy dia ny olona ao anatin'ny district ihany no mifidy. Raha nitranga tatoato, maro ny fitakian'ny malagasy monina ny velany. Misy ny tsy mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny teboka tokony ho lara-pamena eto amin'ny firenena. Raha ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena arak'izany, takiana ny fandraisana anjara mivantana raha toa misy ny finiavana amin'ny mpandroso marina ny firenena. Mandray veniny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity miaraka amin'ny Henri Florian tenako amin'izany aromeko azy avy hatrany fiteneniny. Raflisoa ianao juriste international efa mpikambana ihany koa teo anivon'ny CENI sy CNT ary observatoire électoral international sy national araka ny nambaran'ny filoha atao zany ny ahafahan'ireo malagasy monina ny ivelany andray anjara ho an'ny fifidianana ho an'ny taona 2024 mety ohatrohatrana hoe mety hoe mahakasika an'izay. Faly miarabanareo mirahalahy dia faly miarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny vaovao zava-dehibe tokoa ary mahavelom-bolo zany hoe iroso amin'ny etaeta ny takiany ny fiarahamonim-pirenena sy ireo mpisehatra amin'ny fifidianana indrindra fa ireo olom-pirenena any ivelany. Izany hoe manerana izao tontolo izao raha jerena dia ahitana teratany malagasy avokoa izay tsy nisitraka n'izany hoe zofototra eo amin'ny maha-olona amin'ny sehatry ny fifidianana izany. Zava-dehibe tokoa ny andraisana ndraikitra satria adidy ny mifidy ny olom-pirenena hitantana firenena. Na dia ataontsika hoe mipetraka any ivelany izy ireo dia zony koa ny mipetraka any satria izay ny zon'olombelona aminy ikeny ny fanambarana maneran-tany momba ny zon'olombelona ny fifindra-monina nefa ireo olo ireo dia tsy verezin-jo fa manana ny zony feno ka izay fandraisana anjara amin'ny fifidianana izay dia adidy mavesatra izay tena hoe tokony ho ananany olom-pirenena malagasy any ivelan'ny Madagasikara. Raha ohatra ka ampandraisana anjara ireo teratany malagasy any ivelany ao anatin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 mety ohatrohatrana hoana ny dingana rana satria mitaky ihany koa zany fikitiana ny lalàna mifehy fifidianana sy mety hoe fanatsarana izay lalàna mifehy fifidianana izay raha ohatra ka ampandray anjara nyreto teratany malagasy any ampitan-dranomasina ireto. Araka volazako teo dia efa ela izahay no nangataka ny hoe mba tokony andray anjara izy ireo. Ny fanatsarana na ny fanovana ny lalàna dia azo atao tsara amin'ny firenena tany-tandalàna ohatrantsika izao. Tsika dia manana an'ireo andrim-panjakana mpanao lalàna izay natao hijery manokana momba ny lalàna
ka rehefa hita fa mampandroso na hoe mitondra ny tombontsoany ny firenena dia aza atao tsara ny mikitika na manatsara ny lalàna fototra ihany na ny constitution no ilana ny fitsapakevim-bahoaka na ny référendum izany hoe tsy azo n'olo-tokana na antokotokana na ny andrim-panjakana ny manao azy fa ny vahoaka manontolo ka raha lalàna no resahana dia marina hoe maro ny pitsopitsony sy ny antanatohatra fa azo atao tsara ary izay moa ny irina hoe mba iroso amin'izay hoe fandrosoana satria dia zava-dehibe loatra ho ao teo ny andraisan'ireo olo-pirenena ka raha te-rosontsika hoe amin'izay fampidirana ny fandraisan'ireo olo-pirenena ireo ifidy dia mbola tsy tara mihitsy fa azo atao tsara no manatsara izany lalàna izany mba hidiran'ireo namantsika avatsika manerana n'izao tontolo izao amin'ny sehatry ny fifidianana. Anisan'ny fanontaniana petraky ny olo-pirenena koa eto ianao juriste international hoe ireo malagasy any ivelany ve zany any ivelany izy mipetraka tsy mahafantatra akory ny situation misy eto Madagasikara nefa ampandraisana anjara n'izany fifidianana zany mety ohatrany hoe mety hoe ataontsika hoe raha atao amin'ny teny beko hoe valeur an'izany hoe latsabato ataon'ireny olona avy any ivelany ireny nefa izy tsy dia mahafantatra akory ny situation iainan'ny vahoaka malagasy fa amin'ny maha ampita-dranomasina azy izay. Raha manaraka isika ny toedra raha-pirenena raha mifanerasera amin'ireny ataontsika hoe tambajotra ireny sy ny fanakalozana maro samihafa dia mandray anjara tokoa ireo olo-pirenena mipetraka any ivelany raha ny tena marina dia na mipetraka any izy dia nilazaiko teo hoe feno zo tanteraka amin'ny mamalagasy azy ka ity fandraisana anjara amin'ny fifidianana ity no etape ngeza indrindra zany hoe irosony amin'ilay hoe adidy mavesatra ho an'ny firenena ifidy izy ny ataontsika hoe ny filoham-pirenena dia mitaky izy zany adidy maro samihafa zany hoe eo amin'ny resaka ekonomika eo amin'ny sosialy kultoraly sy maro samihafa raha ny tena izy dia tokony handray anjara izy ireny amina resaka fandoavana ataontsika hoe taxe sy ny manana an'izay hoe activité mba hoentiny ny fireneny fa io sakana lehibe zay hoe mampimenomenana na mampitaraina ary mampalahelo mihitsy an'ireo olo-pirenena ireo dia mahatonga anazy hoe lasa mihemotra izy tsy te-roso amin'izay hoe fandraisana zay na izany zany dia betsaka ihany ireo any velany manampy na amin'ny fikambanana zany na amin'ireny asa soa maro samihafa amin'ireny kere ireny ary dia hitantsika misy fikambanana tanora any ivelany izay miroso amin'izany ka ho anay zany dia ny famelana ny olo-pirenena rehetra hitovy zo satria fa zo anana n'ilay zo ifidy zo fototra maolo izy teo dia hitondra fampandrosoana satria dia andray anjara mavitrika izy ireo amin'ny lafiny rehetra ho an'ny fireneny satria napetraka any ivelany izy dia fireneny foana zany hoe tsy Madagasikara ihany manana an'izay fa ny diaspora ny tena izy dia tokony hery lehibe ampandroso ny firenena iray fa tsy natao ho vato misakana na hoe anohitra be fahatany fa tena hoe andray anjara amin'izany hoe fampandrosoana ny firenena. Raha iroso amin'izay zany sika dia tokony dian'izao ve zany tokony efa iomankomana anatin'izay fikitiana ny lalàna ny fiain'ny fifidianana ve zany ny mpisehatra rehetra mba ahafahana manatratra an'izay tanjola amin'ny hoe ifidy ho an'ny fifidianana filoham-pirenena ireo ataontsika hoe teratany malagasy monina sy miasa any ivelany. Raha ny tena marina dia efa anatin'ny vanim-potoana anomanana ny fifidianana isika izao na ireo mpisehatra amin'ny ataontsika hoe ny CENI izay efa fantatsika efa kely dia kely sisa ny feim-potoana esany dia efa mivonimbonina ireo solona zany zay ataontsika hoe valazany lalàna eo ihany koa ny zareo ataontsika hoe fitondram-panjakana dia tokony efa vanim-potoana anomanana zany fifidianana zany sy ireo mpisehatra amin'ny fanaramaso sy ny maro samihafa ka raha ohatra ka iroso isika amin'izany hoe fampidirana ny diaspora izany andray anjara amin'ny fifidianana dia fotoanan'izany zao tokony jerena faran'izay aingana izay lalàna zay miainga amin'ny lalàna ny fifidianana avokoa izany rehetrarehetra izany fa raha ohatra tsika ka mbola ena eo dia manjary tsy ampilamina ilay fifidianana fa teny zao dia tokony ho jerena izay hevitra zay hitana hoe nafaly anay ny andraisan'ireo avatsika namantsika zokintsika zandritsika any ivelany amin'ny adidy zay hoe tokony raisiny hatramin'izay nefa moa zany ny lalàna moa no mametraka zay zay mahatonga ana hoe atao alohan'ny lalàna io dia zay vao miroso amin'izay hoe fampiarana anazy
satria dia tsy ela intsony zany taona 3 soa arivo izany dia ikadiny. Isaorantsika Ramatoa Rafoliso Antriniala, juriste international ary mpikambana ihany koa teo anivon'ny CENI sy ny CNIT ary observateur électoral international sy national nitora zay fanampanazavana fohifohy mahakasika ny hoe mety fampandraisana anjara ireo diaspora ho an'ny fifidana ho an'ny 3 sy 4 arivo zay. Makasirika tompoko. Zay makasika an'iny fa tahaka mazatra anaraka dokavatra asika melohany idirantsika ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy vary. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 milliards TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. Toujours plus de foot ensemble. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal+. Ni batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien, misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vity. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika. Ny tokony nanomboka androany ireo mpiasa eo anivon'ny commune Manjakandriana. Anton'izany moa ny fitantarana tsy mazava sy ny didiko fe lehibe ataon'ireo tompony raikitry ny commune hoy ireo mpitokona. Iona saina. Niverymaina ireo manandrara ao amin'ny commune Andrenivohitra Manjakandriana tamin'ity androany ity vokatry ny fitokonan'ireo mpiasa. Tsy misy ny mangarahara amin'ny fitantanam-bola ao amin'ny commune raha ny fanazavana ary misy ny kiantrano antrano amin'ny fampidirana mpiasa antony fitokonana na rahina sora-baventy. Premier adjoint eto amin'ny commune zany dia manao dictature na didijato amin'ny fitantanana mpiasa dia eo ihany koa fitantanana ara-bola izay misy tsy mazava PDB mibokon'omby izay navoaka ny commune teto no vidiana ny espèce. Ny tombony izay nalaina tamin'io boky io tompoko dia sady tsy nidika any amin'ny kesin'ny commune dia tsy fantaka hoe nakaiza ilay volana nakaiza. Misy fampidirana mpiasa izay tantana ny rano sy ny fanadiovana eto amin'ny commune Manjakandriana dia misy ny candidat enina kanefa ny rehefa tonga ny daty tsisy natsona ireo mpiasa ireo fa olona hafa mihitsy no natsona avy any anankiroa dia ilay olona tsy tafiditra tao anatin'ny dossier nampidirana ny asa ary takinay ny elan'ny premier adjoint. Momba ny fampidirana mpiasa izay isan'ny fitokonana raha ny fanadidinana atao teo anivon'ny commune misy safito fa tsy enina araka ny nambaran'ireo mpiasa no nanatitra ny antota taratasy ka io olona fahafito io no voaray. Makasika ny bokon'omby kosa indray no nitingana tsy maintsy atao amin'ny fikarakarana ny antota taratasy tsy mpanjakana namoaka posy ireo tompona andraikitry ny commune hoy ny lefitra voalohany ny ben'ny tanàna. STH dia mariana fa fito no ny postule tamin'io posta io zany izay tsy izy atsekory fa olona ao anatin'ny commune Manjakandriana avokoa. Fa mety nanahirana ny mpiara-miasa fotsiny ngamba hoe olona vaovao be ary olona tsy dia fantatra na izahay mpampiasa ara moa zany dia anisan'ny tsy nahafantatra an'ilay olona fa maire ny naka décision hoe ito no mahazo an'ilay posta. Mahakasika ny bokon'omby dia nosoloanay aloha izahay en personne ny vola ny vidianana ny bokon'omby ho an'izay mila izany sy ny soratra anarana tato amin'ny commune. Tsy niditra amin'ny vatana tato amin'ny caisse-ny commune satria tsy vola avy ao amin'ny caisse-ny commune no ny vidianana. Izahay dia te handrotsaka ny vola ho ao anaty caisse. Fa ny olana ny
procédure. Tsy teo an-toerana ny ben'ny tanàna nandritra ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana. Itsakilany mitoy ny fitokonana mandra-pivaly ny fitakiana hoy ireo mpiasa. Sambadrara maro araka izany no miato tanteraka ankehitriny. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia mitombo isa ireo taraja atao an-tsekoly ho an'ireo mpianatra amin'ny ambaratonga afaroa. Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao efa misy ny sekoly mampiatra ny sokajy mpampianarana vaovao. Nambina Ravianorson. Miampy telo ireo taranja vaovao any mpianatra amin'ny ambaratonga faharoa. Sokajy telo no mandrafitra izany dia ny série L, série S ary ny série OSE. Ho an'ny série OSE kosa ny SES na sciences économiques et sociales dia ny histoire et géographie, mathématiques ireo ny matière de base izay mitondra coefficient 6 ihany koa dia nakoatran'izay matière complémentaire. Dia ny ao anatin'ny complémentaire ny OSE ny malagasy, français, ny anglais, ny sciences araka ny fantatrika sciences physiques sy ny sciences de la vie et de la terre dia ny philosophie ary ny EPS. Ho an'ny série S kosa nefany dia ny mathématiques, ny sciences physiques ary ny SVT no matière de base izay mitondra ny coefficient 6 ihany koa dia ny complémentaire malagasy, français, ny anglais, ny philosophie, ny EPS, ny histogéo ary ny SES. Ireo zany matière zany hoe ny tena miova amin'ity zany dia ny coefficient sy ny horaire, ny volume horaire amin'ny mpampianatra ao anatin'ny kilasy. Misy amin'ireo sekoly efa mampiatra ny sokajy mpampianarana vaovao, indrindra fa amin'ireo taranja vaovao ireo. Efa mampiatra izay na ny emploi du temps ny mpampianatra dia efa ampiarina tokoa satria tsy mitovy ohatran'ny teo aloha intsony ny horaire an'zareo. Raha volume horaire taloha zao ohatra hoe ny philosophie ho an'ny série A no betsaka kokoa dia amin'izao izy lasa volume lasa 4 heures sisany fa ny tena base zany dia malagasy, français sy ny anglais sy ny LV2 raha espagnol na italien na allemand. Tsy hivina fa manomboka ny alarobia ho avy izao no efa misy ireo sekoly miditra mianatra amin'ity taom-pianarana 2024 sy 2024. Hiditra vaovaon'ny faritra isika dia ao anatin'ny fanavaozana tanteraka ny drafim-panjariana ny tanàna Antsirabe ny fiadidian'ny tanàna amin'ny alalan'ny tetika SAPADEV sy ny fiara-miasa miaraka amin'ny AFD. Cool TV Antsirabe. Farany herinandro lasa teo no nisitraka fampitaovana avy amin'ny Agence Française de Développement ny commune Antsirabe ambonivohitra tamin'ny alalan'ny tetika SAPADEV. Fampitaovana ara-informatika entina hanatsarana sy hanavaozana ny drafim-panajariana eto amin'ny tanàna Antsirabe ary entina hampandrosoana sy handrindrana ny tanàna. Izay no tanjon'ny tetikasa. Reto fitaovan'ireto moa zany dia resaka informatika no tena betsaka ary saikizay daholo moa zany satria misy ordinateur izay ilainy ny service technique satria le plan d'urbanisme zany efa numérisé izany hoe carte numérique no ampiasaina fa tsy taratasy intsony dia eo ny ijereny ny service technique ny zone constructible, zone industrielle ohatr'izay. Hitondra fiovana sy hanafaingana ny famitana raharaha eo anivon'ny Boran commune ambonivohitra Antsirabe omby ny tanàna ny fisitrahana ireto fitaovana ireto. Nisy imprimante izay efa tany amin'ny 30 taona lasa nampiasaina teto amin'izany fiadinan'ny tanàna Antsirabe zany efa ratsy dia ratsy ny zavatra navoakany dia niezaka ny teto anivon'ny fiadinan'ny tanàna rehefa tonga teto dia misy ihany nefa tsy fahampiana ary tonga amin'ny fotoana ilana azy ireto fitaovana ireto ka hanatsara bebe kokoa izay efa ezaka natao teto nandritran'izay fotoana niasana teto izay. Taorina ny fanentanana sy fampianarana ary fiofanana natao natolotra amin'ny fomba ofisialy ho tantanan'ny vondron'olona ifotony Alamando ao amin'ny Afokotany Andavakimena distriktan'ny Brickaville gato Andriatsilavo. Isan'ireo faritra sisa ahitana Alamando amin'ny faritra Atsinanana ny ao Andavakimena commune ambanivohitra Andovoranto. Taoriny fampiofanana sy ny fampianarana ary ny fanentanana nataon'ny mponina manodidina iaron'ny Atiala niarahana tamin'ny ONG Taotsara natolotra ny VOI na ny vondron'olona ifotony ny fitantanana. Nisy araka izany ny fanaovana soni, fifanarahana sy ny famindrapitantanana natao. Nandritra izany, ny tanana hatrany ireo mponina izara ny traikefa sy ny fahaizana ananany amin'ny fitantanana maharitra ny ala, indrindra ireo vehivavy izay mandray anjara mavitrika. Aza kivy, aza malaina, mampita ny fahalalana azonareo
na tamin'ny fambolem-bary misy vehivavy mahafatapo amin'ny fambolem-bary, misy vehivavy mahafatapo amin'ny fiompiana akoho amam-borona, misy vehivavy mahafatapo amin'ny fanaovana charbon. Mirafitra maromaro natsanganay aty Andovoranto, ao ny miara-mizotra, ao ny kajiny ombonana, ao ny VOI. Misy vehivavy daholo izany. Ko dia mampirisika manokana ny vehivavy satria raha ny vehivavy no mandray andraikitra, vetivety dia vita ny asa sady vita tsara. Paikady napetraky ny ministera nanomboka ny taona 1970 ahafana mitantana maritra ny atiala eto amintsika ny fanomezana azy ireny ho tantanany ny vondron'olona ifotony. Mandritra ny 3 taona ny fanaraha-pitantanana omenan'ny VOI ary miroso amin'ny évaluation aorian'izay. Rehefa tapitra ny contrat de gestion dia misy ny évaluation tsy maintsy atao amin'izy ireo ahaizana hoe tena nisy ve ny réussite tamin'ilay transfert de gestion na tsia. Rehefa nisy moa ny réussite dia vaozana ilay transfert raha sanatria moa ka tsisy izay zavatra izay na ohatra ny raviravin-tanana ny vondron'ilay fotony ohatra dia tsy maintsy manajanona amin'izay fitantanana izay ny direta-tsinanana. Averina ho tantanan'ny fanjakana ny alina aorian'ny 3 taona raha toa ka ratsy ny naoty azon'ny VOI amin'ny ankapobeny miaro ny ivony atiala mitantana maharitra ny manodidina azy amin'ny alalan'ny fambolekazo, fanohizana ny asa fivelomana sy ny maro hafa no andraikitry ny VOI. Ratsy ivony manodidina ny 10 hektara ny atiala ao Andavakomena teo aloha. Amin'izao fotoana 2,700 hektara sisa ity atolotra ho tantana ny vondron'olona ifotony ity. Mijana any amin'ny distriktan'ny Brickaville iny isika dia fitaovam-pitaterana ampiasain'ny mponina any amin'iny afaritra iny ny fampiasana lakana sy abotry. Tsy afaka miasa nefa izy ireo mandritra ny avampitona ny fahavararika eto Andriatsilavatra. Noho ny faratsiany lalana miainga eto Brickaville iazon'ny commune ambanivohitra Andovoranto, fitaterana mahomby ary ampiasain'ny rehetra ny lakana na ny botry. Manodidina ny 10 izy ireo no eto mampifandray ny renivohitry ny distriktan'ny Brickaville sy ireo commune na manodidina. Miankina amin'ny fomba ampiainan'ny mponina sy ny asa fiarina taony no ivezivezena amin'ny lakana. Hoe misy ny sanany manao trondro, misy ny sanany manao charbon, misy ny sanany manao kitay, misy manao resaka vary, katsaka ohatran'izay. Ireo zao ny andehananjareo momba n'ity lakana isan-karazany après. Ho an'ity raim-pianakaviana ity, charbon no ataony, izany hoe mividy arina fandrehitra ao Andovoranto, mitondra izany amin'ny lakana ka mivarotra ao Brickaville. Miankina amin'ny fahazonany entana no andehanan'ny lakana. Par semaine. Ataoko hoe rehefa samedi dia indray samedi indray vendredi arakaraka ilay fahazahoanan'ilay entany. Ka ny fiara zany saro-dalana sady ny fiara kely dia kely tsy mahazaka ny lasan'ilay botry. Raha ny fanadihadiana natao 2,000 ariary ny vidin'ny arina fandrehitra iraiky tapo ao Andovoranto, 2,000 ariary isaky ny gony ny sarany amin'ny lakana, ary amidy 5,000 na 9,000 ariary ao Brickaville. Io vidin'ny arina fandrehitra ao Andovoranto io izay mampitaraina ireo mpanao charbon. Lafo ary tsy mitsaha-mitombo nefa ankilan'izay ny vidin'ny PPN ao Andovoranto, indrindra amin'ny fotoana mampiakatra ny rano tsy ahafahan'ny lakana mandeha. Saison le tena hoe ataoko hoe ahoana moa zany zao miankina amin'le toetrandro zay zany le fiakaran'le rano. Fa raha tena ratsy ny andro dia zarazara tsy kasika amin'izao tetezana zao ny avon'ny rano. Mbola misy ihany? Tsy misy tena tsy misy. Zany hoe mijanona tanteraka? Mijanona tena dia mijanona. Zay hoe tsy misy fiantraikany amin'ny resaka hoe famatsian'ny olona eto Brickaville hoe misy ka misy tena misy satria ny zavatra avetiky tsy tonga any dia tsy any rehefa lany dia tsy maintsy mitrefla amin'izay tokony treflena. Ina vokatra tena avy any makaty dia nakaty makany? Trondro zao no tena ny vokatra avy any tena. Amin'ny
ranomasina. Adiny 3 miainga eto Brickaville vao tonga ao Andovoranto. Komunina ambanivohitra mamokatra trondro ary nafandrehitra sy vary Andovoranto. Maro ihany koa ny asa tanana vita ao an-toerany. Vaovao any amin'ny faritra izay hatrany dia sarony centre de surveillance de pêche atao amin'ny faritra arovana Ankivonjy Andasibe nosy be Elville ireo mpangalatra concombre de mer sarina niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny fitaovana isan-karazany fampiasa amin'izany fanadina. Dingadingana na concombre de mer miisa 420 sy fitaovana toy ny bouteille miisa 6, palma miisa 4, masque 4, fusil 2 ary motera 15 chevaux Yamaha iray niaraka tamin'ireo mpangalatra no sarina tao amin'ny faritra rovana Ankivonjy Andasibe ao Nosy Elville. Fiaramiasany fokon'olona sy ny WCS eny an-toerana no nahafahan'ny CSP na ny centre de surveillance de pêche nametraka ny paikady ny samborana azy ireo. Ya, araka ny dina be izay mifehy Nosy Be dia tsy azo atao ny manarato amin'ny alina sy ny mampiasa ny gavana na ny fampiasana an'ireny lampe de poche be ireny mazava be entina angalana laoko amin'ny alina dia izahay zany eto manamafy fa tsy tsitsy raha mahatratra an'ireny fandikan-dalàna rehetra ireny na amin'ny endrininina na amin'ny endrininina satria tena manimba ny harem-pirenena izy ireny. Raha tsy ahivina voararan'ny lalàna ny fangalana dingadingana amin'ireo fitaovana ireo indrindra amin'ny faritra arovana. Ialana amin'ny gaboraraka sy ialany tamingana amin'ny dingadingana. Nisy araka izany ny fepetrany raisina mahakasika ireo fitaovana ireo sy ireo olona tratra niaraka taminy. Zavatra tratra ireo zany aloha dia efa tsy maintsy giazana dia avy eo ny fepetrany raisina amin'ireo zany ny arato zany hodorana dia ny bouteille mbola miandry ny anaovana anazy manaraka miandry ny toromarika. Miezaka miaro sy mikojakoja ireo faritra arovana sy azandrano ny fokon'olona eny fotony sy ny sampandraraha voakasika izany. Manahy izy ireo so misy ny tsindry sy baiko avy any ambony ka averina amin'ny tompony ireo fitaovana ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tapaka tanteraka ny jiro tao Louisiana, États-Unis vokatry ny ouragan Ida. Andro ratsy izay nahery indrindra tato tany antoerana tato anatin'ny 70 am'zato taona farany fanadina. Avec des vents qui dépassent parfois les 200 km/h. Mahery ny 200 km isan'orany tsy hodrivotra entin'ilay ouragan Ida ny États-Unis. Tafitrano, hazo, andrin-jiro sy ny sisa ny alina avokoa. Maizina ny tanàna iray manontolo eto Louisiana, tsy misy herinaratra nandritra ny alina. Efa ny analefaka ny herin'iray andro ratsy tamin'ity andro an'ity, na izany aza, manjaka amin'ireo mponina ny tebiteby sy ny tahotra ny amin'ny hoako n'ity ouragan ity. Ao ireo mihidy aman-trano, ao ireo mitsoaka ny tanàna noho ny mety ho fiotsahan'ny tany sy ny trano. Vokatr'izay, mitona ny fifamoivoizana amin'ireo lalana rehetra mivoaka ny renivohitra. 100 kilometatra miala ny Louisiana, feno avokoa ireo hotely, ka mialavitra trano ny tiany ireo mponina. Raha nitatitra ny sampana mpamonjy vonina, olona iray hatreto no namony ainy, ary mahery ny 900 alina no tsy manan-kalofana ka tokony hitadiavana vahaolana maika. Raha ny hita amin'ny zana-bolana, tahaka izao ilay ouragan Ida, voasokajy kategoria 4 amin'ny 5. Tarimarika izay sokajin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro ho mampidi-doza sy mahery vaika. Ho an'ny eto Nouvelle-Orient manokana, 40 taona lasa izay no nandravaravany tanàna ilay rivo-doza Katrina. Vahaolana no raisin'ny fanjakana tamin'izany ny fanamafisana ireo barazy sy fananganana fotodrafitrasa ifezana ny rano izay mitentina hatrany amin'ny 440 miliara dollara. Ankehitriny, ho hita izay vokatra azo avy amin'izany atao anatin'ny 420 ora manaraka. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity, saorana nanaraka izany hatramin'ny farany saorana manokana ihany koa ireo teknisianina ao ambadika eo izay napita tamintsika ny sary sy ny fiotsiza fa tolotra sy tsol soava tsara daholo tompoko.
batterie Large Star. Kalitao iresa-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous a présenté ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax. Ny kalitao amin'ny vidiny mirary. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.